atolotry ny radio Madagascar ho anao zao ny toy ny Zaza Liandra. Zaza Liandra nosoratany Njarasoa miora lalaina Patricia. Ireo amelona ny Tantara, Niony, Onja lalaina, Daniela, Alain, Gaston. Panatotosa, Nyondra manamsata. Courage fana kia. Courage fa mbola eto ai. Okizay no e. Tena tsy nampoziko kia. Tampoka loatra raha fahafatesana. Tsy tantsony. Mila courage ndry. Ao fa mbola eo anaminy ane isika. Tena miangatra kizao Andriamanitra zao. Aizakika reo olona mba tiako, reo olona kaiky rehetra. Ai, marty. Tsy rariny kia. Tena tiako ne kimike. Tena tiako loatra. Tsy ahita olona toa ny intsony kiza. Sapa, ary olona tena tia andry tokoa iny. Fa zao raha mbola teo izy dia tsy tiany mahita andriny korera be toy izao. Mila mitraka, any Rindra, kivy kia. Mbola misy tika ve fiainako e. Mbola misy ve akia. Okizay e. Aza miteniteny foana. Marina fa mafy zao. Fa mila mijoro ndry. Mila mitraka foana. Ny fokandozana eto amin'ity tany ity tsy maintsy misy. Fa tsy ilaina ny mamofo be toy izao e. Iny ane aky mba andry ny kinako e. Mba nampijoro dia zao andray akia. Nefa efa mba niomana kely izay hoe atao afaka rovolana andrarahanay. Eno okizay. Za mbola eto foana anohana andry. Misaotra kia. Fa manina hoe taty mibetomamy be foana e. Malahelo any tonton ve. Malahelo mafaiza kiza. Tena banga be kivy fiainako tsy misy azy sady kivy be koa fa le totoana le taty iny marary mafy koa ny amin'izao. Le totoa masika be iny ve. Izy ary masika be ko. Tsy masika zany aky Lucia. Ndry fotsiny mafimafilony indraindray. Izy ary rehefa miresaka dia mikitakita be tsy mba ohatran'ny taty mihitsiko. Dia tonton koa arako tsy mba manambitamby amin'ny mihitsy. Andray. Avela ho any zany ho any ka. Makamo be miresaka an'izany. Ai, taty aloha zakizitina be. Eny ary. Aleo aloha torotoro kely fa tena trovana be ny vatako. Lohako koa vao maika marary. Mandeha any ary aloha taty matory e. Atorony. Inona koa ny torimaso vaniny eto. Ela be aho vao mahita tory. Rehefa mahita indray dia manofy ratsy be foana. Tena tsy azoko. Manofy amin'ny mika foana. Tezitra mafy amiko izy sady miteny hoe atero any amin'ny masero izy azo io. Dia avy eo manofy tsatoan'ny Luciantsy be. Sady mikakakaka be izy. Dia avy eo mihinana sy milelaka andreo raha. Indraindray manofy any totoky andain'ny Lucie indray. Fa ahoana ary zany? Tena misy zavatra tsy milamina tokoa ve? Oriania,
dia mbola tsy tonga saina foana ve kindry hatramin'izao a? Tena hoe minimy kipy ve ndry sa jamba mihitsy e? Fa ahoana indray ary a? Inona ny tokony ho hitako nefa tsy jereko akory ary a? Reraka be kiza, tena reraka. Hitandry fa mereraka tsy kelikely ndry, mety rovana na ny fondry na ny vatandry, satria nahoana? Aza dehibe resaka be eo ndry ka. Tonga dia teneno izay tiandry tenenina. Izao tranga be dehibe manoloana ndry izaoko. Voavolana vitsivitsy ange izay ny raha ndry tamin'io zaza tsy hay io e. Fa olona firy izay maty. En plus, tena olona mamifondry, tena olona akaiky andry e. Manana profy alondry io e, ha? Inona ny fandraisan'izany? Tao forcé ndry fotsiny ane ilay izy e. No maty, efa tonga ny androny dia maty izy. Yani, aza dia mampome. Valy tenin'olona miseho mafiloha be fotsiny izany. Zaza ve amindry dia havitan'izany ary, ha? Amin'io zazavavy kely io. Mety hoe kisendrasendra fotsiny ohatra na tsy haiko e. Hitandry fa nandry ary tsy resindry lahatra akory. Sao atero any amin'ny masero io Zaza io. Misery hafahafa tsy milamina izany aminy. Tena hoe tsy haiko ny manazava azy fa izay e. Misy zavatra tsy milamina ao. Aleo aloha kizary indra hitady profo a. Sao ny olona tsy maninona akory no atao an'izany eo. Dia mbola hiandry fahafatesan'ny hafa indray ve? Mba tonga saina kia. Marina mafy e. Jereo tsara, isaky ny tonga any aminay iny Zaza iny. Rehefa petraka indry any aminay dia mikorotana be foana ilay saka kelinay. Saka? Fa inona koa izao ny dirany saka amin'izany ka? Tena misy idirany be mihitsy a. Ny saka dia manana sens sahalala sy ahatsapa, fa misy prezansana fanaratsy na zavatra sahalan'izany eo amin'ny olona mpitaiza azy. Nareo koa dia mahita tenenina ka? Marina izany ka. Sady nefa rano dia maty ilay sakanay. Tsy hita hatramin'ny fatiny. Nalahelo be Tsy vitan'izay ihany fa ilay zanako kely koa midradradradra be, tsy mety manginy, nefa zaza tsy maninona akory. Entina miala lavitra azy ve vao manginy? Tena tsy haiko e. Le tamin'ny farany teo ary moa dia saika lasa daly izay zety. Matory tsara eo ampandriana ny zanako Tampotampo koa dia mitomamy be. Mivonjenay, ilay zanako mioaka menjera amin'ny tany, nefa dia nasiana tohana tsara izao. Izy amin'izay eo alohan'ilay varavarana misy an'ilay zaza mihitsy. Midiridiry be, dia tsy mba niantso anay akory. Tsy milamina ino Tena marina e. Sady amin'io koa mbola tsy mety mihinan-kanina fa midongo velona. Mitsoaka ve tsy ataony? Maninona? Raha ndry mandinika ary. Raha iny taona iny ve dia tokony ahita lalana ody makany aminareo? Raha tsy misy hery mibaiko azy? Sainy ihany Eny ary. Alefa andinika dia mitako eo ary. Tsapoko ny akila izy fa rehefa miresaka amina dia ohatrany tsy haiko fa malahelo be azy zany. Jereo, domine mihitsy ndry. Tena mandresaka efa napakevitra ka. Tena farak'izay aingana indrindra raha azo atao. Andraso hoe fa misy miantso ty. Allo? Lozy zany? Eny ary. Ho avy vetivety Fa misy inona kia? Inona ny olana? Tena tsy haiko kia. Tenendro se fa hody malaky marary mafy ny zanako. Zay fa lasa mifampiantso eo. Eny ary, mirary soa retsy Mba nanahoana ary izay ilay zanak'irindry efa roa andro izay. Amin'io izy atsoko tsy mandray. Sanatria ary ve dia niditra hopitaly. Raha sefo milaza nefa hoe efa niantsona izy fa mbola marary ilay zaza dia tsy afaka miakatra izy. Dia maninona ary izany tsy raisiny ka. Dia hoe tezitra amiko ve izy? Rindra tsy manao an'izany. Miresaka foana izy fa empiresana izy mba noho ny atezerana raha misy mahatezitra azy. Andeha ho any aminy ara-pitsoka. Tsy mandra ny saiko. Sady lasany amin'ilay resaka efarany teo iny foana ny saiko. Mitady ho resy lahatra.
hitako hoe mitombona ihany ny zavatra teneniny rehefa tena lalininy. Ireo nofoko koa no manomboka tsy matoko lolo. Ohatra ay adiniko any an-dakozia ny telefonako. Lolo lany vetivety e. Ary to tsy mivody. Fa koa ry izany to tsy mety mivoly varavarany. Andraso e. To misy olona mandeha zany sady mihirahira be mampatahotra. Mivoaka mivilana anie izy zany. Aleo hoe jerena eto am-baravarakely. Ohatray fa tsy tena io lisi io. Tena izy. Ary andeha hoaiza. Falifaly ireny izy zany. Tena hoe sahala hoe andeha hilalao amin'ity andro amin'ny folo sasany alina. Fa inona daholo ary zao e. Mba aiza ihany ary raha dia tsy tonga ihany. Andro efa mifivena amin'izao. Somba nisy nahazo azy ary. Atsoina koa amin'ny tsy mandray mihitsy. Izao hoe famindraika be folo sasany sahady. Ilay zaza koa tia mbola maditra be ihany. Ny orana tena mifatrafatra be mihitsy. Tsy hitako intsony izay raisiny. Za zany tena reraka. Io fa misy miantso. Mety rady kosa angamba ty e. Ary toy any. Allô? Allô? Ahoana resy? Allô? Ahoana kia? Inona ny olana? To tapatapaka be akia? Allô? Mitady problème ianao. Mendrika anao ny ho faty. Allô? Fizy io e? Lucie ve? Inona ny ndry? Sao ho avy aminao tsy mety. Sa ve? Za le Zaza Lian-dra. Maninona kely hoe? Zaza Lian-dra? Ay! Kay! Maty asofoko. Adrekaiko, maty a. Finona ry zany e? Kay! Zaza matsiravina. Ary tena mitselatselatra be anie zany andro zany e. Le ty e. Mbola tapaka koa ny jiro. Ary aloha ary andrehatra labozia e. Sady natory bainina kely. Andraso. Aiza moa izy teo? Hito. Ary aleo ary arehatra e. Aleo atao roa fa mahakamo be. Zay. Na rahanao teo Zaza Lian-dra. Zaza Lian-dra? Tantara Mitohy nosoratany Njarasoa miora lalaina Patrisia. Novelominy Niony Onja lalaina Daniela Alain Gaston. Panatotosa Nyondra manamsata. mbola itoy.